Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:10. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:10. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:10. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:10. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasana babalana ny anamtsika amin'izao fotoanan'io izao dia faly be indray ny tena ko ianao aminao eto androany miarabanao tonga soa tonga eto amin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay raha amin'ny fandarana Andramboka Izaho ny Akiradio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy. Dia manana fiandana tompo amintsika rehetrarehetra ary matoky sy mino fa da ahery indray tsika hiala eto amin'ity androany ity ary izaho matoky sy mino ihany koa fa resy lahatra ihany koa fa tsy kisendrasendra koa natongavana eto fa tena misy raha ilàn'ny tompo anao ka ny afatra aminao dia izao efa tafiditra eto ihany ianao
dia ndao ary antsika fotoana fahatsika mbola mitady an'Andriamanitra indray na dia efa amin'izao ary na izao ary efa hita hoe somary misarotra ihany ty tantara ity satria dia tsy afenanareo fa efa minitra vitsivitsy maromaro zao milancer ny live efa miverimberina eo ny jingle-tsika dia efa ela be mihitsy vao manomboka misy olona ray miditra sotra isan'andro eo vao lancer dia misy miditra fa eka tsy lancer zany ny live zay aloha zany ny zava-misy rehefa lancer any izy ka mbola tsy tapaka ny fandaharana dia ndao ary roantsika fotoana fahatsika amin'ny voninahitran'Andriamanitra dia tara mihitsy tsika vao tapatomboka androany tara dia tara mihitsy satria raha ny tena marina sika tsy nisy ny fandaharana satria voatery tsy maintsy tokony handeha lavitra be tampoka ny après-midi efa avy miasa teo misy zavatra tsy maintsy ilaina maika ho ateriko any amin'ny toerana lavitra isaorana an'Andriamanitra nefa fa dia tsy haiko nefa tonga zoko fianarakoto raha lafaly raha heritovo izay nafantatra an'izay zavatra izay ary dia nanolo tena nifanatona tamiko teny antsasadalana ary dia zareo no nitondra an'izay zavatra izay isaorana manokana andreo satria raha tsy teo izay dia tonga dia efa tsisy fandarina raha teo tsika satria tsotratra mihitsy izany zavatra izany sady nanala fahasahiranana nanala avizanana ary mbola nampisy fandarina ihany koa ka izay natonga antsika tara be androany satria mbola nandeha mifanatona tamin'ireo teny antsasadalana dia niverina haingana hanao ny fandarina ka dia amin'ny folo ihany tsika vao tafatomboka ialana tsiny ialana fondro nefa dia misaotra anareo mbola eo ihany koa mbola tonga miaraka aminay eto indray androany ka dia Andriamanitra maly fitenareo dia mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany tonga soa ranavavy kadaka ranavavy kadaka niditra voalohany teto androany ka izay miditra voalohany moa dia mentsika tsodrano miaraka aminareo any Koweït Arabia Saodita any Chine ary na Madagasikara dia omentsika tsodrano any Oman ihany koa ao amin'ny boky Isaia foana moa matetika maka tsodrano Isaia 3:7 no tenin'Andriamanitra omenanao androany ranavavy kadaka manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa izaho Jehovah no Andriamanitra ao dia indray masin'i Israely mpamonjy anao omeko avitra ao Egypta ary Etiopia sy Seba ho solonao satria mahalala eo masoko ianao eny be voninahitrinao sady tiako dia olona no omeko ho solonao ary firenena ho solon'ny ainao halleloia amen zany ny tombam-bidinao ranavavy kadaka eo mason'Andriamanitra halleloia tsy atakarin'Andriamanitra na dia firenena ray ary ianao io androany zany alohan'Andriamanitra mahita ranavavy kadaka tonga eto izay firenena anankiray halleloia iny tompo ranavavy kadaka dia maretatra amin'ny farany ary dia raisao ampinoana zany tsodrano zany fa nomenanao ampinoana kadaka moa eto France nanarakaraka azy tao nambentsy mankiriny eto Koweït mampionina France Pasiny Apôstôly Madagasikara Androandry France Elena Marinena France Ingridina Solo France Etody Ramoso France Claude Danela Belgique Minisy Matoky France Tozy Jesosy mandrakizay Allemagne Artisanety Madagasikara France Jesosy Mpandresy Madagasikara Zana Monika Koweït Mario États-Unis vololona nirina rasoary malala izay moa misy any vololona nirina rasoary malala ohatrany tsy tadidiko tsara izy izay fa fantatro fotsiny rahavaviny ranabavy any Liban antsika halleloia nantony nirina botina vao halleloia Zamina camarade Jesosy France Azaska Patitry France Razana Sylvia Arabia Saodita Filanarakoto France tahiny tompo Filanarakoto dia mamerina fisaorana tamin'ny service izay nataonao tamin'ny nahiko sy tamin'ny fandarina teo tena ataoko eo nasy ny fandarina mihitsy satria araka ny teniteny fa mpiankina tokoa sika tsy nisy fandarina raha tsy tonga ianao ny depane anaty teo ka misaotra indrindra zoko Filanarakoto Jesosy amaly fitia anareo mianada Artisanat de Madagascar France Etody Ramoso France Someva France Marina Tiana Canada Tsiriambaramiel France Lovlitina France Lantrina Botina Vao Liban tonga soa tahiny tompo sy isorana kadaka fahabelazana kadapa Koweït Falaray Ritovy France sotra Falaray Ritovy tamin'ny programantsika teo raha tanina Marisalina Madagasikara tahiny Jesosy ihany koa Liban koa any Liban koa zany ranavavy vololona nirina halleloia akasitraka ny zoko Marie-Jointe teny an'izay Erika Raky France Mirarandre Malala Madagasikara tahiny Jesosy isika menakavy dia maletatra amin'ny farany dia mahereza daholo isika rehetra halleloia ndao ary tsika io koa ranavavy
tsy sisona zoky ferinarakoto ranabavy mami na simi ao ihany koa efa misaotra anareo efa fantatra amin'ny Liban zany ianareo miravavy Noélie Fantou France na simi Koweït Geneviève Andriamananjara France tonga soa alléluia de maharetatra amin'ny farany daholo isika mianakavy alléluia milona zahatrehitra aloha andolotsika ametraka amin'ny fotoana ampilatanan'Andriamanitra andolotsika hivavaka hametraka ty fotoana ty ampilatanan'Andriamanitra ka andao ampandrosotsika ny anabavitsika Fabiola Zanakadapa izy nitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana androany tany tompo Suzelle Suisse tahiny Jesosy misaotra tsisy solona izy zoky faly retovo tahiny tompo ianareo rehetrarehetra dao aloha hivavakantsika ametraka amin'ny fotoana ampilatanan'Andriamanitra tahiny tompo ranabavy Fabiola anao ny fitenenana. Halleluja dia mankasitrika indrindra pastera nanome fitenenana tahiny tompo nare menakavy kely dia tahiny tompo ihany koa tsika rehetrarehetra izay tratrantso amin'ity vavaka fiambenana ity na kiradio andramoka izao dia mbola iray vavaka ary tsika ry avako malala metraka zao fotoana anio zao dia eo ampilatanan'Andriamanitra dia mbola iray vavaka ary tsika ry Jehovahandriamanitra rainay izay tsara indrindra mbola velom-pisaorana anao izay satria mbola niarovanao sy nitantananao izay mbola namindranao fo izay mbola nomena tombonandro mpivelomana izay nomena fofonena mahavelona izay tsy hainay tsy saotranao Jesosy satria tsara loatra ianao sady mpanao ny tsara mankasitraka tompo malalo fantatra tsara fa tsy nierinay na ny tanjakay na ny fahaizanay na ny fahalalanay na toy izao anay fa nirefy taminao noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao ianao ilay Jehovahandriamanitra afipetraka kanefa kosa iva fijery ozy ny teninao hoe moa afaka manadino sanany minono va ny vehivavy eny afaka manadino fa ianao kosa Jehovahandriamanitra tsy mba manadino anay fony ianao miasa ny tantanan'ny fiainanay Jesosy ka dia isaoranay ianao zany Jehovahandriamanitra ary nomezanay voninahitra ny inaranao zany fitiavana lehibe mahagaga izay tsy takatry ny saina izay asehonao sy atobakanao ho anay isanandro izany misaotra tompo malalo amin'izao fotoan'izao tompo malalo dia mangataka ny fanatrihanao izay Jesosy malalo ka ny fanatrihanao sy ny voninahitrao no anjaka sy ameny izao fandarana izao eny mpanomponao izay nampitorenao teninao Jesosy ny fanahinao masina metraka ny teny ao am-pony mpanomponao ny fanahinao masina koa na zavatra dia melabelatra izany teny izany pastera izay melabelatra izany teny izany miteny ny vava sady amitendreny koa ny lelany Jesosy mba ahafahany iteny araka ny sitraponao mba tsy hoisy diso teny izay aloko ny vava Jesosy malalo satria mpanomponao ihany izy ireo ary fitaovana fotsiny izy ireo Jesosy fa aoka ianao Jesosy malalo tena hoe hita eto ny fanahinao masina no ampiteny ny vavan'izy ireo ny fanahinao masina no tena hoe fomba izy ireo Jesosy eko izay vavaka ho an'ny firenenay ianao ampiteny ny vava sady nendriny lelany mba ahafahany anandrotra vavaka iampitany amin'ny firenenay tonga firenena tena hoe iova hiala amin'ny ratsy fanao raha kofa miranao ihany koa ny connexion anay mba tsy ho tapatapaka na ny fohibeny na ety amin'ny antokatrano Jesosy ny fitaovana rehetrarehetra izay ampiasainay dia raha kofanao amin'ny ranao Jesosy malalo mba tsy misy zavatra hanabataba na ikorontana fa ho tanteraka soamantsara izao fandaharana izao dia voly sy satana dia tsy ambinina tsy naketsina ny fahefana amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo sabata ho an'izay zany teny zany koa Jesosy mba tsy hompian'ny fanadino amin'ny teny fa mpankatoa aoka zany teninao zany tombo besaka atao anatinay ary ampiarinay eo amin'ny fiainanay andavanandro mankasitraka tompo malalo satria ny teninao dia izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ny teninao dia efa niriny tongotra sy fanazavany lalanay izay mety Jesosy malalo fa tsy tahaka ny diranay teto ivoahanay eto fa azo ery izay azo empanava amin'ny alalan'ny teninao misaotra raha eo halleluja amen. Halleluja mankasitraka indrindra andranabavitsika Fabiola zanakadapitsika tao anatin'izay vavaka mamy izay nentiny tamintsika teto izay androany Andriamanitra manankirepasoavana ane hamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ranabavy Fabiola halleluja misaotra anareo koa mankasitraka azy tahiny tompo Tina Rakotoarizaka France Emy Manambotsoa France Ercelina France tahiny Jesosy isika menakavy fantainy lalan'irina tonga soa ihany koa tahiny Jesosy ary tsika rehetrarehetra
efa tara moa fanomboantsika tsy hanao resaka lavabe intsontsika fa zao anao hira anankiray tsika da anatin'ny tiritira misy mba zavatra nataon'Andriamanitra taminao teo amin'ny fiainanao androany ka nahafaly anao azo namezam-boninahitrin'Andriamanitra dia andao anoratra eo tsika dia ovakiko rehefa avy eo mba hamezintsika voninahitra amin'azy. Za zao teo izy vavabelona aminareo araka ny tegna taminareo mila tsy maintsy miainga tampoka be hariva tampoka teo dia efa atao anaty zany tena maika andehanao fandarana tena niazakazaka dia nandeha nitoetra tômôbila zany dia nandeha naka carburant naka gasoil teo amin'ny station dia maika be hanao an'izy dia vao avy nanisy solika ny fiara ry havana andeha hiditra anaty tômôbila misy olona avy nanao plein angamba teo dia feno gasoil le tany fa tena niainga ho azy ary havana maraly efa tena andeha hiainga ny tongotra sy lifatra efa andeha hiainga na tazona tampoka an'le ka le tômôbila netiko misy an'le tareo le tômôbila le porte ski kely iny fa tena le porte ski kely iny fa tena sendra tafatazoko ohatr'izao le anankiray lohaka efa andeha hipoaka amin'io le rirana pompe io le béton mipetahan'le pompe tena tafatazoko ohatr'izao tongotra efa niainga solifatra efa tsisy appui intsony efa tena tonga dia zay lasa zany asa zay nahazo an'ity lohako solo ity rahatratra an'le rirana béton ipetahan'le pompe teo tena hoe divi-janahary tena hoe fitahian'Andriamanitra tamin'io rafarany efa misolifitra fa voatazoko tampoka ilay izy misaotra Jesosy misaotra tiako izay nefa rako toerana ary tsisy olona teo amin'ilay station za rery teo amin'ilay station asa zany niarovan'Andriamanitra anahy teo dia jiroko vavolombelona aminareo alleloia nao tsika hihira atolotra zay rehetrarehetra mandalondalo ady mandalo zavatra mampitaitaina ity iray ity mahireza daholo zao tsika iteny hoe tantano a Jesosy fa osa tena ositsika ry havana mila an'Andriamanitra isika amen finaritra daholo tsy misy mahasolo anao tantano izay fa osy Italianomba iasompajana Yarimikwa nefanisakana Tiaita kunisalu kancabana Sabadusa niefichanadu Tuku Izabu Nasanja Chuambu Ijabu Siotene Sana Bianzina Zefelufi Tiabana Vakame Sechu Sinisima Sua Vetu Itadi Nefatsina Ita Kasari Chichivi Siketije Usani Famai Tinaki Naminau Tubu Sini Asurna Tantanu Izai Kaliwe
Halleloia. Hitatana antsika rehetrarehetra izay mahatsiaro osaosany Andriamanitra, tsy avelan'Andriamanitra rery izany ianao fa courage daholo itsika mianakavy. Halleloia. Zao tsika maki fijona vavolombelona. Halleloia. Sofa teo Jesosy sy Maria zo. Halleloia izy misaotra anareo tamin'ilay anaty ake zany. Mitady fomba maro mihitsy dia volana kanana efika efa maro mihitsy ny fomba tiana kanana io tanambaviliana. Direct Jesosy fa betsabetsaka ihany ny dépense androany fantain'Andriamanitra dia tsy misy hoe mitrosa. Halleloia. Misaotra andranabavy aina amin'izany fijona vavolombelona zany. Jehovah Jireh. Halleloia. Hoy izy andro andrea misaotra an'Andriamanitra lehibe anio fa tena nitaridalina anasana zavan'lalako androany. Ary tena namafimafy ary ny journée dia nomeny fifaliana foana. Halleloia. Mankasitraka. Isaoran'Andriamanitra izy marina tena fa izao tonga dia afaka nanao asa ho an'ny andro faharoa no an'ny andro roa, ny androany sy ny ampitso afaka mba tonga zany izy dia afaka nanao asa mba tokony ataona anatin'ny roa andro. Ny androany sy mba afaka mipetraka hatrany rapitso. Tsy miatrika tempête. Misy tempête any aminareo? Mahereza nareo amin'ny tempête zany tsara be ny hiro izy ranavavy Geneviève sany fanara tsy misy an'i Jesosy zany mihitsy. Ny tontolo andro koa izy tojo isaorako an'i Jesosy fa nandeha ny asa androany ary tamin'ny maraina nomeny fahazotoana be dia navita nandamatsara ny akanjoko rehetra tao amin'ny armoire sady ny tri azy rehetra dia ny asa koa nandeha be dia be
na dehibe aza vita somatsara daholo satria sady nisy fifaliana be tsy hahifaritana izay za tany ampiasana. Haleloia. Nisy fifaliana be tsy hahifaritana izay za tany ampiasana. Haleloia. Tsara be zany izy matoritory fo no ianao azy izy felina rakoto. Tsara izy iny. Haleloia. Misaotra anareo ny Jerova volombelona. Haleloia. Marina mihitsy zany osa sy reraksika raha tsisy an'i Jesosy ka. Ny ady raiky Jesosy izy Jonathan vita sahady ny période d'essai-ako ao amin'ilay fiasana vaovao iasako fa tsy ampiray volana akory izay. Raha tokony izy tokony 6 mois ilay izy fa ozy zareo hoe mety tsara daholo hono nataoko dia tonga dia raisiny zareo tanteraka nefany faly be mihitsy amanao an'izany nefany navita nandeha nakaty tamin'ny pasika Jonathan na dia voatao anaty période d'essai ary voame voaray. Haleloia. Tsara ny tompo e. Ozy izy hitody raha onsoa hoe misaotra ny Jesosy fa nomeny tombonandro daholo reo isika rehetra sy ny tantanany amin'ny tontolo marina izany. Haleloia. Fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika rehetra. Ozy misy matoky misaotra an'Andriamanitra fa nilamina sy totosa ny tontolo andro androany. Haleloia. Ahoana izy lina. Haleloia. Dia raina Jesosy fa dia tsisy hamoany tonga mihitsy aty an-trano hatramin'izao tamin'ny verenako avy tany endry pastera tamin'ny sabatamin'ny pasika fa andehanina mafy mihitsy amantso izy na dia nandroso tsy niverina izy tena nilaisin'i Jesosy tanteraka ny diako. Haleloia. Kanefa dia maharadara fa teo Jesosy misaotra indrindra Jesosy malalo. Haleloia. Zao vao milamina nysaiko. Amen. Aty aminay ilay rehefa akaty dia mitandrina tsara fa dia feno radara aty aminay. Tena feno radara ny lalana makaty aminay. Ny route nationale makaty aminay io dia tena feno radara io. Dia mitandrina tsara rehefa makaty. Misaotra ny Jesosy ny amin'ny tontolonandro fa navita izay zavatra tokony natao sy nandray izay sahaza ary narovany voninahitro an' Jehovah izy ranavavy Rosemina. Haleloia. Misaotra an'Andriamanitra isika. Iny zany hoe ireo ranavavy Eliana miarinena Jonathan sy Alain nanomboka finirehitra zareo reny zany ohatrany tsy azo sanjara resahanareo zany. Dia raina Jesosy malala fa vita somatsara ny lazoroneo izy ranavavy Soameva. Haleloia. Dia raina Jesosy tamin'ny hery sy ny tanjaka ary fahasalamana feno nomeny ny tompo dia mbola vita somatsara ny Asozy Rodriguez. Haleloia. Tany tompo Sandola, tany tompo Suzelle, tany tompo Mami. Haleloia. Amen. Misaotra antsika rehetrarehetra. Tahiny tompontsika menakavy. Izay no ela. Dahorantsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra izay mety an-dranovavintsika Sylvie. Ranavavy Sylvie torantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Raha misaotra rehetra tamin'ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra tamin'ny fijoroana vavolombelona. Tsy maintsy misandratra Andriamanitra dia misaotra anareo naika ataon'ny fitaovana androany. Tahiny tompo ary tsika rehetra misy problème kely ny messenger mandefa message zao elaela teo efa ho 30 minutes vao tonga any amin'ny tokony alehany. Misy problème na connexion mihitsy izany sa ahoana. Andao ary tahiny tompo ary tsika rehetra ranavavy Sylvie avatra dia menanao ny fitenena dia miverineto ary avy eo aoriana ny toroteniny miverineto avy eo mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Ranavavy Sylvie anao ny fitenenana. Aleluia. Tahiny tompo pastera, tahiny tompo antsika rehetra izay manaraka vavaka fiambenana amin'izao alina izao. Resaka fahasoavana lehibe ho ary avy mahalala izara tenin'Andriamanitra amintsika. Ny tenin'Andriamanitra izay vakintsika dia hitantsika ao amin'ny John 4:20, 9:7 ka hatramin'ny 4:9. John 4:20, 9:7 ka hatramin'ny 4:9. Vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia vonto indray ny fanahin'i Jesosy ka nankeny amin'ny fasana izy ary zohy izany sady nisy vato narindrina teo. Hoy Jesosy, esory ny vato. Hoy Marta nabaviny maty taminy, tompoko, membo izao fa efa hefarana izay. Hoy Jesosy taminy, tsy voalazako va fa raha ino hianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia nesorina ny vato ary Jesosy dia nananitra ny masony ka nanao hoe, raha io misaotra anao fa efa nihaino ahy ianao. Amen.
ny soramandry ny nananganan'i Jesosy any Lazarosy tamin'ny maty. Halleluja. Efa fantantsika ity tantara ity dia tantaran'i Lazarosy. Raha vakintsika ny voalohany dia fantantsika tsara fa Lazarosy dia narary izy. Tamin'ny fotoanan'i Lazarosy narary nefa Jesosy tsy tao amin'ilay tanàna nisy an'izy ireo fa tamin'ny tanàna toerana toerana hafa zany Jesosy. Fa rehefa maty Lazarosy dia nankeny amin'ilay toerana nisy an'i Lazarosy ilay Jesosy. Ary rehefa tonga teo Jesosy dia efa voalevina ilay fatin'ny Lazarosy, efa voalevina ary efa voatsindry ny vato ny varavarany fasana. Nefa ry hava malala, tsy nasakana ny Jesosy zany vato izany fa raha jerentsika amin'izay ao amin'ny 7:30 nankany amin'ny fasana Jesosy. Nankany tena amin'ny fasana nisy an'ilay Lazarosy maty zany Jesosy teto dia naneho ilay fagagana lehibe satria raha mahita nareo any amin'ny faefatra tsy niaretina izy tsy niaretina ny fahafatesany amin'ny andin'ny faefatra any amin'izy milaza hoe tsy ho fahafatesina izy ny antony izany aretina izany fa anehoana ny voninahitr'Andriamanitra izy any amin'ny faefatra any. Nankeny amin'ny fasana Jesosy teto dia niran'i Jesosy niesorina ilay vato nanindrina ny varavarana satria tsy maintsy esorina ilay vato vao afaka hamerina an'i Lazarosy Jesosy. Rehefa nesorina zany ilay vato dia nanandratra feo Jesosy niantso an'i Lazarosy ary velona Lazarosy, nivoaka avy tao amin'ny fasana Lazarosy. Ry hava malala, tena tiany Jesosy be ilay Lazarosy satria tiany Jesosy izy fa tsy navelan'i Jesosy izy marary no nisitraniny teto satria raha izy narary no nisitranina dia tsy hisy ny voninahitr'Andriamanitra hiseho satria anehoan'i Jesosy ny voninahitr'Andriamanitra le nafatesany Lazarosy teto ry havana. Ary rehefa tonga teny amin'ny fasana nesorina ny vato le efitra ny vato eto rehefa malala dia fahotantsika satria isika rehetra dia mpanota raha tsy miala amin'ny fahotana tsika ry havana dia tsy ahazo ny voninahitr'Andriamanitra, tsy hita fahasoavan'Andriamanitra. Dia io no irahan'i Jesosy esorina aloha ilay fahotantsika, mila miala amin'ny fahotana tsika ry havana, mila mibebaka tsika ry hava malala, esorintsika ilay fahotana misy amintsika mba ahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra ary eo anehoan'i Jesosy ilay voninahiny amintsika zany satria izy hoe satria teto ilay anabaviny zany izy nanabaviny tamin'i Jesosy hoe efa membo izy ry havana. Isika raha tsy manala ilay fahotantsika zany isika ry havana, tsy hita ilay voninahitr'Andriamanitra ary tsy anehoan'Andriamanitra ny voninahiny isika satria io no efitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra ilay fahotana. Mila esorintsika zany ilay fahotana zany ry havana. Ary raha hiala amin'izany fahotana zany atsika ry havana dia hitantsika ny voninahiny ary ahazo fahasoavana lehibe avy amin'Andriamanitra atsika satria araka ny teny voasoratra ato hoe amin'ny 1:9 hoe dia nesorina ny vato ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe raha io misaotranao fa efa nihaino ahy ianao. Raha manala ny fahotantsika koa tsika dia manandatra ny feo
mibebaka mifona amin'Andriamanitra dia haninona antsika ahita ny fahasoavany koa antsika henony raha mivavaka antsika mibebaka henon'Andriamanitra zany ry havana. Andriamanitra mihaino any ambony any mihaino mivavaka zay fofonana zay ataonao raha hiala amin'ny fahotana antsika ry havana satria io nefitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ilay fahotana. Raha tsy hiala amin'ny fahotana antsika dia ahoana? Tsy henon'Andriamanitra izany. Na hivavaka antsika na haninona antsika raha tsy hiala amin'ny fahotana antsika ry havana dia tsy hahita ny voninahitr'Andriamanitra ary tsy henony ny vavaka ry havana. Mila zay aloha vao henon'Andriamanitra ny vavaka ataontsika, ilana aloha ny fahotana, esorina satria malahelo Jesosy raha tsy miala amin'izany fahotana zany isika ry havana. Tena malahelo be izy satria zanany isika tiany tahaka ny Lazarosy tiany Jesosy koa tsika tsirairay avy tiany hiala amin'izany fahotana zany isika satria tiany handova ny fiainana mandrakizay tsika ry havana. Ndao tsika hiala amin'ny fahotantsika, hibebaka hanolo tegnan'Andriamanitra, hiala amin'ny fahazarany ratsy, hifona hanamasin-tena. Zay ny tian'Andriamanitra ataontsika ry havana. Zay ny tian'Andriamanitra ataontsika tsirairay avy mba hialantsika amin'izany fahotana, mba azahoantsika ny voninahiny henon'Andriamanitra ny vavaka antsika ary hanomezan'Andriamanitra ny valim-bavaka amintsika. Esorintsika aloha ny fahotantsika. Tahaka ny Lazarosy niesorina aloha ilay vato zay vao afaka nanangana Lazarosy tamin'ny maty Jesosy. Raha tsy niesorina ny vato tsy velona Lazarosy. Tsy natsangana Jesosy ny Lazarosy satria ny rahan'ny Jesosy niesorina aloha ilay vato. Zay vao nanandratra ny feo, ny antso namoaka ny Lazarosy ary nanangana izy tamin'ny maty ry havana. Tahaka zany koa tsika ry hava malala, esory ny fahotana, ndao hibebaka, hiala amin'ny fahazarany ratsy. Dia ahoana amin'izay tsika ry havana dia valin'Andriamanitra ny vavaka rehetra ataontsika raha miala amin'ny fahotana tsika ry havana. Ninona zavatra angatanao amin'Andriamanitra, ninona vavaka sandatrao amin'Andriamanitra dia henony ary valiny koa zany ry havana raha miala amin'ny fahotana tsika, raha mibebaka isika ry havana. Dia zany ny ten'Andriamanitra fofo hendriko nampaherezana antsika ry hava malala mino fa nisy lesona azon-tsoahana ary azontsika nisentsenana tamin'izany tenin'Andriamanitra zany dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluja, amen. Halleluja. Ankasitraka indrindra andranambavy tsika Sylvia tanatin'izay toriteny nafinaritra nampahery izay nentin'izay Andriamanitra manana pahasoavana malifitianao dia mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany andranambavy Sylvia dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleluja. Azakivy naketraka fa tsy foana akory ny fikerezanao hainao amin'ny Kristy Jesosy dia azo satroboninahitry ny fiainana ne ianao. Halleluja. Misaotra rehetra koa izay mankasitraka sy mampahery azy manata izany fa mampahery anareo foana ny fankasitrahana izay ataonareo. Dia tokoa dia adintiko fa mahita ny commentaire anareo aho mahatsiaro hoe anniversaire ny Eden kely koa androany. Eden zanaky ranambavitsika Marijo. Halleluja. Dia andaontsika mba hanonona teny mamy faka fiarabana filaritsoa ny Eden. Firy taona androany Eden ranambavy Marijo. Ho zaza miavaka ambin'Andriamanitra amin'ny andro rehetra iainana. Mbola kely izy dia ataon'Andriamanitra takan'ny Samuel. Halleluja. Dia tenenany foana dia ampiasainy foana dia ho lasa mpanompon'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra. 5 taona androany. Halleluja. Tony taona mahafinaritra mihitsy zany 5 taona zany. Halleluja. Mankasitraka dia mirary soa manorika mamany Eden kely ao tokantrano antsika rehetra. Tahin Jesosy daholo. Halleluja. Misaotra anareo koa amin'ny filaritsoa. Jaona toko 120 andininy 7 ka hatramin'ny
roa amby efapolo ngamba no vakiny teo a. Halleloia. Dia vazaiko no vakintsika androany resaka momba ny Lazarosy, voainga antsika resaka momba ny Lazarosy fa tsy maninona fa olo resahantsika indray izy androany. Hoy ny tena Andriamanitra dia fotondray ny fanahin'i Jesosy ka anakeo amin'ny fasana izy, ary zoa izany sady nisy vato narindrina teo. Hoy Jesosy, esory ny vato. Hoy Marta, anabaviny maty taminy, tompoko maimbo izy izao, fa efa efarana izay. Hoy Jesosy taminy, tsy voalazako fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia nesoriny ny vato. Halleloia. Eny ry havana malala, maty tokoa Lazarosy. Maty Lazarosy teo mason'ny olombelona. Fa hoy Jesosy tamin'ny mpianatra hoe andaontsika hamohan'ny Lazarosy sakaizantsika. Halleloia. Amin'i Jesosy mila esoriny ny vato satria misy olona matory ao. Maty no tampenana vato. Fa hoy Jesosy esoriny ny vato fa tsy maty ny ao anatin'io fa olona matory ny ao anatin'io. Zao ny tantaran'i Lazarosy ry havana. I Lazarosy maty. Ary tena nijeren'ny olona rehetra fa maty. Tamin'ny andro taloha ny jiosy dia tsy mandevina fahateny eo. Fa misy ny olona efa mitranga zany ty tranga ty matetika misy olona torana dia tena tsy mihetsika mandritry ny iray andro, tsy mahatsiaro tena mandritry ny iray andro. Ary efa nisy zany hoe naleviny ny olona iny dia velona fa tsy maty kely izy fa nijanona ohatreto. Tsy hay izay matetika mitranga ohatra hoe ny olona torana ireny. Dia ny jiosy tsy mandevina olona eo tamin'izany andro zany. Tsy haiko ny amin'izao. Fa endrasiny aloha sao dia mba torana. Rehefa nandeha ny andro voalohany dia mbola nandeha hoe sy mitsangana io fa mitorana io. Nandeha ny andro faharoa, ohatry nanomboka efa faharoa ve dia mbola tsy. Tany amin'ny andro fahatelo, hozy amin'izay ny olona hoe maty io. Maty fa tsy mbola nisy olona 3 andro. Torana zany. Fa matoa 3 andro tsy mitsangana, tsy miaina, tsy velona dia maty izay. Tany amin'ny fahatelo andro betsaka ny zavatra mety nikarakaraina atao. Tsy ny soratana teto. Natao ny déclaration an'ny fahafatesany. Natao ny certificat de décès. Dia nalaina ny carnet aboky tany. Dia natao amin'ny lisitry ny mponina i Lazarosy. Dia nifafana ny carnet misy ny adidy eny amin'ny fokontany isan-karazany eny fa tsy misy intsony zany Lazarosy zany manomboka androany. Raha ianao anatin'ny listan'ny vatandehilahy. Nofafana tsy ao anatin'ny fiarahamonina intsony satria maty. Nofafana ny kopy lava efa maty. Atao filazana eny amin'ny mairie hoe tena izay ny vita tena maty. Déclarena ho maty amin'izay. Efa nadinoana efa souvenir sisa. Zany Lazarosy zany dia efa souvenir sisa teo amin'ny olona. Tonga ny andro fahatelo ozy hoe tsy mitsangana intsony io ny andro fahefatra andao aleviny. Ny mahatonga ny faty alevina any amin'ny andro fahefatra dia ny antony eo amin'ny andro fahefatra isika olombelona rehetra rehefa maty dia manomboka eo amin'ny tamin'izany mbola tsisy formole. Dia raha ny tena izy any amin'ny fahefatr'andro manomboka potiky ny bakteria daholo amin'izay ny taovany anaty ny fo, ny rein, ny afokanfoka dia manomboka mamoaka fofona maimbo. Dia tsy azo tazonina hatrany intsony fa tsy maintsy alefany am-pasana amin'izay. Tsy miandry anazy maimbo nefany. Hoe maimbo vao bataina fa lany mibata azy mety sahirana fa teny mbola tsy maimbo dia ampidirina any am-pasana. Ary idina ny vato mba hampisaraka amin'ny fiainan'ny maty sy ny velona mba tsy voahan'ny maimbo ihany koa. Mba tsy voahan'ny mikroba satria dia mikroba tsy mikroba
no mivoaka ao anatin'ny faty rehefa maty ny maty. Efa souvenir sisa. Zao nefa zavatra mahafinaritra ry amana. Tonga Jesosy, halleloia. Ary Jesosy tonga zany eo amin'ny fiainana, événement ngeza be zany. Tena trangan-javatra sy toe-javatra ngeza zany hoe Jesosy tonga zany. Manino Jesosy ny tonga? Satria Lazarosy tiany, ary Lazarosy tia azy. Halleluia. Ny zavatra nataon'i Jesosy dia zao. Fantany ngedany amin'ny voalanomboka ngeny Jaona 1:12. Dia efa fantatra fa narary Lazarosy. Vao hoe marary Lazarosy dia zao ny tanatin'ny sain'i Jesosy. Anovako zavatra izy. Halleluia. Anehoako ny voninahitra izy. Dia efa misy planina matipaika tao anatin'i Jesosy tao. Zao no ny planina. Tsy andeha ho any aloha. Halleluia. Ao anatin'ny planina no tsy fandehanan'i Jesosy tany. Ozy izy ny olona izany ve mba planin'Andriamanitra? Olona marary ve mitady anao dia tsy tonga ianao? Planina inona re zany? Zany ny atao hoe planin'Andriamanitra. Marary le olona fa izy tsy tonga. Fa za teny aminao ny atao hoe planina dia tsy zavatra anankiray. Ny planina dia fitambarana zavatra maromaro ho tonga atao tena izy efa tsika tsara efa manao plan ana-trano. Anao trano tsika dia misy dingana maromaro atao aloha sarin'le trano. Vita ny sarin'le trano dia avoaka ihany koa ny devis inona avy ny ilaina. Ciment firy lasaka, vato firy mètre cube, fasika firy mètre cube, inona ny zavatra ilaina, hazo, bois rond, bois carré, madrier, rehetrarehetra, reto amin'ny zavatra ilaina, vy, fer 6, fer 8, fer ilaina. Ao anatin'ny dossier daholo reny, mbola ala-taratasy. Fa izao, ireo zavatra rehetra izao nefa randrona satrano tena trano io. Ny fitomboan'ny planin'Andriamanitra tsy nandeha. Fihevitra izy ny tenin'Andriamanitra. Lalako tsy lalanareo izy Jesosy. Raha nareo ny teo vao narary io dia niatsaka zanany tany. Fa zao fantatro fa tsy ahasoa anazy zany. Tsika izany ve dia tsy ahasoa, anasitrana ve Jesosy dia tsy ahasoa. Hoy izy Jesosy any amin'ny 9:7. Ary raha reny Jesosy zany dia hoy izy, tsy ho fahafatesana no anton'izao rehetra zany aretina zany, fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra, mankalazana ny zanak'Andriamanitra. Ao anatin'ny trangany zavatra ray misy zany ny zavatra tonga dia masaka ao anatin'ny sain'i Jesosy, tsy maintsy misandratra indray ny naran'Andriamanitra, ankalazaina indray ny naran'Andriamanitra, tsy maintsy misandratra ao anatin'io izy Jesosy. Ahoana ny fomba mpisandratra ny Jesosy amin'io? Andeha hositranana ve ngarainy? Hoy Jesosy hoe efa hitan'ny olona daholo zany olona sitrany zany. Fitan'ny olona daholo zany olona sitrany zany, ary raha sitraniko eo ozy izy hoy Jesosy dia mitovy amin'ny olona rehetra izay sitraniko tsisy zavatra. Fa Jesosy tonga dia vao naheno narary Lazarosy dia tonga dia nieritreritra zavatra miavaka atao amin'ny Lazarosy. Dia tsy nakany izy. Ary rehefa tsy nakany izy dia manomboka adinon'ny olona raha anteko tao teo misy hetsika atao any, fafana ny lalina any amin'ny firaisana, any amin'ny mairie rehetrarehetra any. Ny olona manomboka manadino an'ny Lazarosy. Fa Jesosy tsy manadino an'ny Lazarosy. Indraindray tsika eo amin'ny fiainantsika rehefa mandalo olana, lasa souvenir eo amin'ny olona, tsisy presaka izany intsony tsika rehefa manomboka misy problème, tsy dia misy zavatra mamy intsony any amintsika, manomboka tsy dia voaresaka izany tsika, manomboka tsy dia ao anatin'ny resaka ao anatin'ny fahatsiarovan'ny olona. Fa za miteny anao, Jesosy mahatsiaro anao foana. Zany Lazarosy zany dia olona tsy tokony ho voasoratra ao anatin'ny Baiboly zany.
Jesosy misy resaka fifandraisana manokana izay tsy idiran'ny olona, tsy idiran'ny filazantsara. Ny fifandraisan'ny Lazarosy sy Jesosy. Jesosy tia azy izy tian'i Jesosy. Tsy tokony hoe olona dia voasoratra firy anatin'ny Baiboly, tsy tokony. Anaty tetiarana any angamba rehefa nge Lazarosy tsy tafiditra anatin'ny tetiarana iray tantarany momba an'i Jesosy. Namany fotsiny Lazarosy. Tsy misy tokony hanaovana tantara lavabe momba an'izany Lazarosy zany fa olon-tsotra zany. Raha ny sitranina teny hoe Lazarosy dia tsy nisy tantara ho tantaraina. Fa adinodino araka ny volazan'ny tena Andriamanitra hoe na ny boky rehetra iraiky izao tontolo izao ary tsy ampy anoratana izay nataon'i Jesosy. Nga iverina farao ihany ny sitran'i Jesosy tanatin'ny fiainany, tanatin'ny telo taona sy tapany nanaovany azy, be dia be ange fa izay niavaka indrindra ihany ireo voasoratra izao. Ilay tena niavaka. Fa ny olona marary zany nge raha ireo olona 5,000 teo nge sitrana samy nanana ny zavatra nentina teo amin'i Jesosy daholo fa tsy voasoratra intsony. Tsy voasoratra. Fa i Lazarosy tokony isan'ny anankiray amin'ireny olona manarivo ny aman'alina ny sotranin'i Jesosy dia tsy voasoratra. Fa satria tian'i Jesosy izy dia nananganan'i Jesosy plan anankiray izy. Ny plan dia izao, zaho aloha tsy hoany. Dia izao ny zavatra nitranga. Andiny vavana amin'ny tempolo dia tonga amin'izay ary Jesosy tany. Teo moa zany isan'ilay tao anatin'izay isan'ilay somary menina kely Maria sy Marta hoe raha teto ianao tena tsy maty niana-dahako. Hoy izy Marta tamin'i Jesosy amin'ny 20 Tompo, raha teto ianao dia tsy maty niana-dahako. Saingy efa maty izy vao tonga ianao. Fa inona ty mahazo anao? Mba hazavao kely hoe rangahy. Fa zavaiko raha matoty hoy izy Jesosy. Dia hozy izy tonga zany Jesosy tamin'ny andro faefatra. Efa efarany izy izay maty. Dia hozy izy Jesosy hoe sokafo ny vato. Hoe vato io manasaraka aminy. Io vato io tsy afanjy mihaino ahy. Mila mihaino ahy Lazarosy. Na dia maty azy izy amin'ny fahitanareo azy, mila mihaino ahy izy. Io vato io ilay hevitra manasaraka antsika amin'Andriamanitra. Io ilay vato manakana ny feo an'Andriamanitra tsy ho hentsika. Ary manakana ny feo antsika tsy ho tonga anatrehan'Andriamanitra. Dia ny fahotana zany, marina ny teny ranam-pavy Sylvie teo. Misy vato. Manenonena antsika amin'Andriamanitra misy vato. Jesosy reny ny afaka manala ny vato. Izay mahatonga an'i Jesosy lalina sy fahamarinana ary fiainana. Ahafahantsika mihaona amin'Andriamanitra dia Jesosy reny. Esoriny vato izy. Ao ry havana. Teo nge dia efa nanomboka nalaza izany Lazarosy zany. Hoe maty Lazarosy. Fa izy izany Lazarosy naman'i Jesosy dia tsy nirarahiny tany dia efa nanomboka nalaza izany Lazarosy izany. Dia navela maty nge. Fa izy izany dia niazakazaka mijery ny olona. Nalaza tampoka teo Lazarosy. Fa ny tena vao hampalaza ny Lazarosy dia izao. Izy ilay maty. Hitanareo fa misy maty na olona tsy nararany ary mba maty izy indry tsaroako sany niarahana taminy. Misy olona tsisy niaraka taminy koa fa mba te halaza eo amin'ny olona. Mandriam-piadanana ary sy tsaroana foana ny fiarahana fa tsy dia niaraka akory. Misy ary dia tsy nasariny mihitsy dia mpinamana be izay taloha mpiara-mianatra. Misy olona maka tsirony amin'ny zavatra ohatr'izany mihitsy. Olona tsy fantany akory dia rangorangotiny ohatrany hoe fantany dia manao mampalahelo tenen'ny olona hoe mamangy amin'ny fahoriana ary sy heny misaotra anareo fa tena mafy amiko. Nefa ny olona tsy dia mifandray kory. Fa maty Lazarosy. Fa Jesosy tsy nanadino azy. Ary eo ny tena anaovan'i Jesosy zavatra ngeza be indrindra ahafahan'ny olona atsiaro an'izany Lazarosy izany mandrakizay. Ny faratapon'ny problème no tonga tamin'ny Lazarosy ry havana. Faratapony amin'ny problème maty ary efa voalevana. Hoy izy Jesosy esoriny vato. Fa hoy ny anabaviny, hoy Marta, Tompo, efa maimbo izy izao.
satria maninona marita tsy nafoaka ny hoe maimbo a fa fantatry marita lalàna ny natiora fa any amin'ny fahefatrandro efa maimbo ny olona ary marina tsy diso ny eny marita zao ny fariavana malala raha tany amin'ny fahadimy andro Jesosy ny tonga tena mifaty maimbo ny voaka teo fantatry Jesosy zany Jesosy ny ampianarina zany eo amin'ny fahefatrandro dia efa maimbo ny olona fantany zany fa zao ny zavatra tena mba mahafarinana ohatriny nanenjika ny andro fahefatry mihitsy Jesosy tsy tonga izy tamin'ny andro faharoa tsy tonga izy tamin'ny andro fahatelo fa any amin'ny fahefatra mihitsy any amin'le manomboka maimbo misy tantaraiko anareo zay sotrano kely aloha azafady misy tsy haiko nareo taminareo mbola kely alefa naintira ataoko teo orkito endraso tsara ny laisoa izy na anjery zay tany amin'ny sokotona no anjery zay dia izy zany resaka dia hoe ikoto tsy mety andro laisoa tsy mety andrasa orkito endraso tsara ny laisoa dia eo amin'izay zany obedesina amin'izay zany koto dia hoe nalaina ny hazo ikapoka ny koto nalaina ny hazo ikapoka ny koto dia eo amin'izay hoe ny hazo tsy mety ikapoka ny koto tsy mety andro laisoa dia miverina foana zany izy dia avy hoe nalaina ny afo andoro ny hazo dia avy ny afo tsy mety mandoro ny hazo dia nalaina indray ny rano amony ny afo misy zavatra ohatr'izay zany dia ity misy zavatra iray naresaka olona zany ny zavatra maromaro reto avy ireo zavatra ireo ny teny tamin'ny vy tany hoe vy asie zany dia mahay mahany koto daholo nareo toeravabe mantsiny iry tonga rany amin'ny omby iny dia tonga rany amin'ny boucher iny dia tonga rany amin'ny zany hoe misy olona misy hery foana eo ambony mahery noho ny mahery resaka tamin'ny vy hono zany ny olona rehetra ny vy zany hoe asie ny fer teo zany ny olona tena nareo ry vy ny tena mafy nareo ry vy satria tena nareo tena tsisy azo atao aminareo izy angadiana zavatra angadiana ny tany hivelesana maro to vita amin'ny vy hivelesana n'izao zavatra rehetrarehetra zao zavatra vita amin'ny vy tena mahery nareo ry vy toy izy le vy hoe tsy zamy mahery ozy izy mahery nareo tsy zamy mahery ozy izy fa raha tonga eo izy ny afo mandorana dia rendrika tarina tokoa zany ary ny afo zany ny tena mafy zany ry mafy ry afo dia izy ny afo za tsy mafy ka vao tonga eo ny rano izy izy dia tonga dia fa lemana ny rano dia maty aho izy izy ny rano zany ny mafy dia ozy indray ny olona ozy indray ny zavatra rehetra tena ny tany rano nareo zany ny tena mafy indrindra tsy mafy indrindra aho izy izy satria ny rahona izy izy mbola mafy noho izany fa zay izy vao lasa entina dia sotomin'ny rahona sotomin'ny rahona ny rahona mbola mafy noho izao izy le rano zany be ao zany rahona laingy zany izy izy ny rivotra mbola mahery lavitra noho izao fa tonga vany ny rivotra izy dia tsofiny zay dia tsy hitatsony tsofiny dia entina ny amin'izay tihitrona anazy fa ny rivotra ny tena mahery zany be izy izy ny zavatra rehetra teo ny resaka rivotra zany ny tena raisary nefa rivotra ny mahery indrindra izy ny tsy zamy mahery izy izy ny tendrombohitra mbola mahery lavitra noho izao izy satria tohanany nke zao izy tendrombohitra nke afaka manohana an'io izy dia tsy afaka mandeha zay izy izy tohanany tendrombohitra ary ny tendrombohitra tsy etsika mihitsy izy izy na hifofofo takiny ahoana zay dia mijanona eo aminy eo tonga dia nandany tendrombohitra miala tsino izy izy fa tsy zamy mafy ka fa iza ny mafy ny olombelona izy izy ny mafy zany ny olombelona izy afaka tonga any amin'ny tampon-dohanay ary ny olombelona inkeo izy izy afaka mampetry anay tongisiny zay angadiny zay dia tsy hita tsony
ary ny olombelona zany no mafy indrindra ho sisy ny zavatra rehetrarehetra teo. Toy ny olombelona hoe mbola misy mafy noho izay ho izy dia iza mafy noho izay? Fahafatesana ho izy ny olombelona. Fahafatesana ho izy ny tena mafy indrindra. Ary tsy mety resinay io. Todika tany amin'ny fahafatesana amin'izay ny olombelona. Marina ve zany fahafatesana? Dia izy fahafatesana? Nandritry ny fotoana ela ho izy zany eritreretra marina zany. Aleluia. Nandritry ny fotoana ela ho izy zany eritreretra zany tena mafy. Fa avy eo izy nisy lehilahy anankiray tonga. Aleluia. Nisy lehilahy anankiray tonga ho izy. Dia mba nasinay taka ny olona rehetra. Fa nahavadina fa 3 andro izy dia resy zay. Aleluia. 3 andro zay izy dia resy. Izy zany olona zany. Jesosy Kristy avy any Nazareta ho izy. Izy mahery indrindra ho izy fahafatesana. Aleluia. Hitanareo Lazarosy. Lazarosy tiany Jesosy. Ary Jesosy mahafehy fahafatesana. Ary Jesosy tsy taitra. Aleluia. Jesosy tsy taitra tamin'ny Lazarosy maty. Satria maninona Jesosy ny tsy taitra? Jesosy mahafehy an'io. Ary zao ny zavatra nataon'i Jesosy, efa mba nisy maty natsangana ihany fa ity nitapelina hatrany amin'ny farany. Maninona moa ny farany? Tsy maintsy tonga Jesosy tamin'ny faha-efatra andro. Satria zao vao nitsidika amin'ny faha-efatra andro dia tonga Jesosy. Satria maninona? Tsy fony Jesosy hopodika ny taovany. Tsy fony Jesosy ho maimbo izy. Tsy ny mahamaimbo azy ny zava-dehibe fa ny ananganana azy. Hitanareo ry havana, Jesosy rehefa maty 3 andro dia nitsangana Jesosy. Mahavariana hoe 4 andro Lazarosy natsangana, fa Jesosy 3 andro dia nitsangana. Fa maninona ary? Satria Jesosy efa mankeo amin'Andriamanitra. Tsy fotoana fanaovana efa voaporofo eran-tany eran-danitra. Retany ren-danitra. Aleluia. Efa voaporofo teo amin'ny Lazarosy fa resin'i Jesosy. Na 4 andro ary vitan'i Jesosy zany. Na maty 4 andro. Io na 5 andro na herinandro vitan'i Jesosy nie. Fa zao nitsinjo an'i Lazarosy Jesosy. Hoy Jesosy hoe efa fantatry ny olona. Ary tetika Jesosy niteny. Jesosy nanandratra ny masony ka ny hoe raha eo misaotra anao fa efa nihaino ahy ianao. Raha izah dia fantatro fa mihaino mandrakariva ianao. Fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina ny ilazako izany mba hinony fa ianao no naniraka. Démonstration nataon'i Jesosy, nentin' Jesosy nanam-porofona tamin'ny olona fa na 4 andro io mitsangana. Ary Jesosy efa manangana, tsy manangana olona maimbo. Hoy izy Maria, hoy izy Marta, efa maimbo izy zao. Ohatry ny teteny amin'i Jesosy, tsy fantatrao Jesosy ny zavatra atao. Jesosy tonga mihitsy tamin'ny faha-4 andro dia natsangana ny Lazarosy, natsangana ny aingana. Ry Lazarosy mivoa mba tsy ho maimbo. Io mitsangana foana io rehefa Jesosy ny tonga eo. Tola maina aza ry havana velona. Io na ray volana ary fa Jesosy te hanangana ny Lazarosy, nanaporofona fa manana fahefana amin'ny fahafatesana izy. Fa nefa kosa tsy tiany Lazarosy hitsangana eo ka ho maimbo. Zao ry havana ny zavatra teneniko anao androany. Ny fahafatesana, ny problème, ny olana afaka tonga amintsika. Fa tsika mivoaka eo tsy maimbo zany. Ny mba expérience kely mbola kely sy bitika ny fotoana iarahako amin'Andriamanitra. Mba tsy haiko efa kely mba tena nanako miaraka amin'i Jesosy dia zao. Afaka maty tsika fa tsy avela maimbo. 3 andro Jesosy dia nitsangana tany am-pany satria zao efa tsy fotoana ny démonstration intsony eo. Efa fotoana te hihaonany amin'Andriamanitra farak'izay. Hoy Jesosy za maika hihaona amin'ny raiko fa 3 andro ihany. Fa tsy mila manao démonstration zany intsony izy fa efa manaiky fotsiny ny démonie dia ampy izay. Halleluia.
Jesosy nge rapana zany Jesosy nge tsisy anandro dia anao démonstration voaprofo fa resy io dia resy io tsy olana tsonona telo andro raha dia mitsangana hozy Jesosy efa ninona olona reo hitan'ireo zao fa efatrandro dia natsangana za ty ampahirantsika rehetra androany inona ny zavatra problème lalovanao fa nahoantsika tsy handalo problème mariavana eto an-tany etsika hoy Jesosy eto amin'izao tontolo izao ahitanareo fahoriana nefa hozy Jesosy aza matahotra fa za efa naresy zao tontolo zao ny problème mariavana afaka misy zay zao koa mandalo problème na mivavaka mifadana 7 andro ny problème tsy maintsy misy fa ny zavatra mahafinaritra dia zao tsika mitsangana vao anatin'ny problème io tsy maimbo zany tsika tsy tsika efa maimbo mety misy fotoana tsika mandalo olana mandalo ady fa za mitenanao tsy maimbo zany ianao mivoaka eo mitsangana amin'io anao tsy maimbo zany ianao tsy potika zany ny any anatinao tena mitsangana ianao ary anjehan Jesosy io fotoana melohany mahamaimbo anao mitsangana ianao voaka aveo Lazarosy manao bahakelin'ny olona rehetra tonga lay ary zareo tsy maimbo Jesosy fe mba hanangana anany dia nao efa maimbo efa famparaky iny vao hatsangana tsy ry havana matraiky efa tena niraro tamin'io Andriamanitra io tsy mbola tary zany io nanangana ny fiainako ary tsy ho tarako io manangana ny fiainanao tsy ho tary io hanangana anao sy amokanao anatin'io fasana izoy mampiletika ny fiainanao io azakivy manana ny Jesosy tsika manana famantaranandro tsy mba tary io tsisy dekanazo horery io fa fantany fa amin'ny fahefatrandro maimbo io raha tary eto tsy tara ozy izy amin'ny fahefatrandro izy ary teny io anisan'ny teny tena tiako etonao miainga miala eto amin'ity fandarana ity androany io teny dia anisan'ny tena mahafinaritra anisany fa Jehovah mpiandratsy ana lavambory any tiako indrindra fa ty anisan'ny anankiray tena mampahiry afoana manao hoe tsy voalazako fa raha ino ianao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra tao an-tranonay taloha tranonay fenonay tenin'Andriamanitra ao amin'ny tranonay misy soratra ngezabe an'izay taloha mbola misy any verset koa tao an-tranonay fa taloha ny tranonay misy soratra ngezabe vao miditra ny varavaran'ny hiditra ao amin'ny salon ianao dia mahita soratra ngezabe hoe tsy voalazako fa raha ino ianao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra dia anisan'ny nampahery olona maro zay mazy tamin'izany mandray olona ao tokantrano mampahery olona na mamaky any teny io fotsiny ara Alleluia amen za koa teteny aminao androany misy mandalo fahafatesana ve ny fiainanao misy fotoana andalovantsika io fahafatesana io tsy famantaranandro rany koa ny famantaranandron' Jesosy fa mifanontaniako aminao zay maty ve teo lalovan'i Jesosy hoe maty ve dia nandalo Jesosy dia maty sy ry havana maty dia nandalo Jesosy dia mitsangana zay maty ka nandalovan'i Jesosy dia mitsangana mandalo aminao amin'ny alan'ny tenin'Andriamanitra ty Jesosy mandalo amin'ny fiainanao zay maty amin'ny alan'ny tenin'Andriamanitra ty Jesosy za resy lahatra fa tsy maimbo zany ianao tsy maimbo zany ianao fa zao ny fotoana hananganan'Andriamanitra tsy mivoaka gazety zany ianao tsy afamparaky zany ianao tsy avoaka n'olona amin'ny Facebook zany ianao tsy maimbo amin'izany zavatra zany ianao fa ara-potoana i Jesosy ito dia manangana anao vao nitsangana Lazarosy nalaza lavitra tsy mbola nisy nahalala firy fa tena fantatry ny olona rehetra ary amin'ny fotoana amin'izay Jesosy eo dia Lazarosy koa eo ary tonga mihitsy ny 50% tonga iainao an' Jesosy ny 50% tonga hijery an'ny Lazarosy fotsiny aizy zany Lazarosy velo zany za mino androany fa nizan'izy izy efa natsangan'i Jesosy tokony ho tonga eo foana ianao ary raha ien'ny tenin'Andriamanitra ny olona dia hijery anao fa ianao dia efa volombelona mivaingana ary tenin'Andriamanitra velona ianao tsy natsangatsangana fotsiny ny fiainanao io fa mba hamezana voninahitra an'Andriamanitra tsy ankalazana ny zanak'Andriamanitra tany tompontsika rehetrarehetra mino nampairanao zay teny zay tonga amin'ny fizarana fahatsapana ry havana Alleluia andotsika izara fahatsapana inona mba zavatra nakasika anao rado akiradio ny tsy voasoratra tsony le rado akiradio sa masorato engeza fa tompoka amin'ny commentaire
raha ado akiradio hoe mba soratana kely eo mba ahitan'ny olona zay mbola mety vahiny tsy mahalala io ny atsona amin'ny messenger dia amin'izay afaka miditra mivantana ianareo mizara fahatsapana sotra ny $100 sotra ny tojo mankasitraka anareo ohatra tsika izara fahatsapana efa misy ray tafiditra pailina ray tafiditra ao ndao ampidiritsika ny anavavitsika halleloia madama kely Eliana miary ny aina inona ary ny azo ny aina zarena androany iny anakasika anao tao anatin'ny toriteny androany anao ny fitenenana Tain'i Jesosy pastera dia tain'i Jesosy tsika rehetrarehetra mankasitraka pastera nanome fitenenana misaotra anareo menatako tamin'ny toriteny manabe androany nakasika ana androany dia teny hoe afaka maty ny fiainantsika fa tsy mahaimbo izany mivoaka avao afaka mandalona antsika rehetrarehetra fa tsy afa-baraka izany raha miaraka amin'ny Jesosy dia nakasika azy dia izay pastera mankasitraka be dia be tain'i Jesosy daholotsika rehetra rehetra. Halleluia mankasitraka be dia be an'izany antsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay Andriamanitra manankiream-pahasoavana mamaly fitenao sady mahafinaritra be koa ilay fizarana fahatsapana halleluia ohatra tsika mbola piditra olona ray hafa indray izay misaotra anareo misaotra anareo indray izay mizara fahatsapana fa mampaheranay foana ny miaino ny fizarana fahatsapana izay entinareo mampahery ny mpitoroteny dia mampahery ny mpiaino ihany koa ohatra mpandroso olona ray hafa indray tsika tany tompo ary raha mpavaingodiriana rodrigaiza inona ary ny azonao zarena androany anao ny fitenenana mankasitraka indrindra pastera nanome fitenenana dia tain'i Jesosy daholo tsika rehetra mankasitraka tamin'ny fampianarana toriteny tena hoe mampahery ny fahatsapana voalaiko moa izany dia ny amin'ilay hoe ninona zavatra fampiasana eo amin'ny fiainantsika ary ninona maty ka andalovan'i Jesosy dia velona satria Jesosy dia tena ny amin'ny fiainantsika dia izay tena nakasika be mihitsy pastera dia mankasitraka indrindra halleluia amen halleluia mankasitraka indrindra androna vavy aingoniriantsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay dia Andriamanitra manankiream-pahasoavana hamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo halleluia andohatritsika hijery olona vaovao hafa indray apiditra olona hafa indray tsika hizara fahatsapana amin'izao fotoana izao asoa siana sary halleluia tay tompo ary navavy $100 anao ny fitenenana inona ary no nakasika anao androany anao ny fitenenana raha navavy $100 Jesosika rehetrarehetra mankasitraka pastera ny fitenenana tena nakasika tamin'ny androany dia hoe asitana dia sady hanome efapolo andro aza problème tsy misy fo eo amin'ny fiainantsika fa nefa ny problème tsy hoe misy letsiolona fahasambaranta raha miaraka amin'ny Jesosy asika dia tsy mety hoe hampandevetsika izy ary tsy hoe alefa ny voninahitra foana raha manompo azy izay ny tena nakasika pastera halleluia amen makasitraka reheanada halleluia mankasitraka anao ihany koa raha navavy $100 Andriamanitra manankiream-pahasoavana hamaly fitianao dia mitombositra dia mitomboa fahasoavana hatrany misaotra anao hatrany amin'ny fizarana fahatsapana halleluia mbola misy olona anankiroa raha kely indrindra hizara fahatsapana ary mpidiritsika indray ary ny manaraka halleluia tafiditra izy dia ometsika tain'ny tompo ary latojo inona ary ny azonao zarena androany anao ny fitenenana Jesosy tsika rehetra dia mankasitraka pastera nanome fitenenana dia mankasitraka anareo mianadata amin'ny toriteny fa mampahery sady zava-baovao nianarana indray dia nenany nakakasika anazy dia tantara kely teo resaka momba ny vy avo rano sy ny sisa teo dia ny farana amin'ny fahafatesana teo dia hoe Jesosy mbola mahery ny fahafatesana saika andrehare amin'ny fahafatesana izy tena mahery indrindra fa tonga lehilahy anankiray nahery ny fahafatesana tena vomaina ampitombony finoana Jesosy sy ny fifikirana aminy hoe mininona Jesosy dia resinao daholo halleluia dia nakasika anazy dia tain'i Jesosy daholo
Alleloia, mankasitraka daholo saotra tojo amin'ny fizarana fahatsapana. Andriamanitra manankarepasoavana amaly fitianao dia mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany zandry tojo. Zao tsika mbola piditra olona hafa vaovao indray. Alleloia. Izy indray ary tafiditra manaraka ao zao ary mentsika fitenenana indray ranavavy mamy anao fitenenana ny azonao zaraina androany. Mankasitraka pastera Jesosy rehetrarehetra mankasitraka anare mianada pastera fanampahery foteny. Tena nakasitra teto tamin'ny toriteny tamin'ny pastera miteny hoe Lazarosy nitenen'ny Marta hoe efa maty fatrano izy makanefa raha te ianao izy tsy naty ny anadahy tsy naty Lazarosy dia niteny dia tsisy tranony Jesosy tanaty izy mbola narary fa nidesan'ny Jesosy efa naty izy dia vao natitranany tena hoe mampahery satria efa nanao fahagagana foana Jesosy efa nanasitrana ny marary fa mba nomezana voninahitra an'Andriamanitra efa navelany Jesosy tena naty mihitsy izy dia vao natsangany dia rena Jesosy tena mampifinoana be fa tena Andriamanitra mahay fahagagana marina Andriamanitra izay tsika mankasitraka pastera. Alleloia, mankasitraka indrindra anao ranavavy mamy. Andriamanitra manankarepasoavana amaly fitianao dia mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ihana rehetra. Misaotra anareo rehetra izay zara fahatsapana teo fa tena tsapako hoe tena ilainay ny men'ny fizarana fahatsapana avy aminareo ary mahafinaritra be daholo koa ny fizarana fahatsapana izay nataonareo. Andriamanitra manankarepasoavana ny amaly fitia anareo tsirairay avy. Andaontsika anao hira anankiray. Rehefa anao hira anankiray tsika dia aoriana tititsika hivavaka dia hivavaka ho an'ny hivavaka koa tsika ho an'ny firenena avy eo. Ny nofina tadolo ary tsika rehetrarehetra tahiny tompo isika mianakavy. Halleluia. Amen. Fantatro fa dia ianao na mandalo mafiaza. Fantatro fa dia ianao tsy mafoya ianao. Fantatro fa dia ianao na mandalo mafiaza. Fantatro fa dia ianao tsy mafoya ianao. Eu já falo na luva, me seja uma fêmea. Fica que tu Isaia falava, se fábula toda. Como se arena da manja quiser na mandaru mafiaza.
Amen tokoa Jesosy tena fantatra efa tena tianay ianao ary raha manangana ny fiainanay ianao Jesosy dia manangana anay ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany. Misaotra Jesosy misaotra fa mba nandalovanao koa ingeny ny fiainanay, nandalovanao koa ny fiainanay ary dia nanangana anay ianao, tsy nahavelanao ho maimbo, tsy nahavelanao ho afa-baraka. Misaotra Jesosy malalo, misaotra ary taio koa Jesosy nizaniza tonga eto izy androany dia misy olona eto mandalo fasana ny fiainana fa mandalo ianao Jesosy ary fantatrao avokoa ny lera sy ny fotoana tokony hatongavanao hanangana ny fiainanay. Misaotra Jesosy malalo, aza vela ho tavela ho maimbo ao ampasanao reto mpanomponao tsirairay avy, aza vela ho afa-baraka fa atsangano Jesosy, atsangano zay fa tena mila anao zay ary tsy eo ianao tena hoe tsy hitanay intsony hoe aizany ary tsy hitanay ny zavatra atao ary tsy eo ianao. Mila anao zay Jesosy, mila ny fanangananao zay, mila ny fandalovanao zay, mila le feonao miantso mahery hoe ry Lazarosy mivoa, ry Lazarosy mivoa ary dia nivoaka ny faty. Alleloia, nitsangana ny maty ary dia nanana fiainana vaovao. Misaotra Jesosy malalo, matoky sy mino Jesosy fa na iza na izy izay tonga eto izy androany, iza na iza Jesosy da nitarihanao lalana Jesosy malalo, dia matoky sy mino izao mpanomponao zao fa tena hoe ny tananao mahery omba sy tantana, ny tananao mahery ikarakara, ny tananao mahery omba nay tsirairay avy reto Jesosy malalo. Ary io lalana aza velanao irery vangio. Alleluia, vangio fa tena milanao Jesosy.
Vaingio fa tena mila sy miandrandra anao eo amin'izany fiainana izany Jesosy mila anao zay. Tanam-pahasoavanao ny omba sy tantana ary dia atoko sy mila fa tsy misy overy maina izany teny izany, tsy misy olatsaka an-dalana fa ny tananao mahery izay nametraka ny teny tatam-bavako any mbola metraka ihany koa an'izany ao anatin'ny fony reto mpanomponao Jesosy mba tsy overy maina fa tena hoe ho fiainana mandrakizay oloharano ibobotra fiainana mandrakizay any anatin'ny tsirairay avy. Misaotra betsaka Jesosy manalo dia raha laza saotrany eo anao hatramin'izay dia ho mandrakizay. Halleluja. Amen. Pidiritsika amin'izao fotoan'izao raha navavintsika andro andry hivavaka ho an'ny firenena. Dia mbola hiaraka hivavaka tsika toko. Ry Andriamanitra tsara indrindra, lehibe tokoa ianao ary mahery indrindra. Tsapanay Jehovah malala mikasika aho sy ny fanatrehanao tamin'ny fiainanay tamin'ity andro ity. Misaotra Jesosy fa tena hoe feno ny fiarovanao, ny fitantananao ary ny fitahianao Jesosy malala amin'ny fiainanay tsirairay avy reto ka mbola velonaina somatsara zahay. Faly mifankahita teto Jesosy, faly niderany anaranao teto izay menakavy reto. Faly zahay Jesosy manome voninahitra ny anaranao ankehitriny Jehovah malala dia mivavaka ho an'ny firenenay izay tena hoe ao anaty endrika fahafatesana. Lalina tokoa ny firenenay na ara-panahy zany na ara-piainana Jesosy ka ianao ane no angatahanay handray tanana izany firenena izany. Ianao no mahalala ny hevitra hiverana anay tsirairay avy dia hevitra hitondra fiadanana izany Jesosy fa tsy loza. Saotra tompo malala no ny teny mamy izay nomenao anay tamin'ity andro ity fa tena hoe sady mampianatra anay, mampahery anay eo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro. Jesosy malalo manoloana ny fahafatesana rehetra izay mety misy sy miseho eo amin'ny fiainanay tsirairay avy rehetra Jesosy malala dia misaotra fa tena mahatsiaro anay tsirairay avy reto ianao isan'andro, tsy manadino anay ary tonga ra-potoana foana manafaka anay amin'ny zavatra rehetra Jesosy malala. Aoka ny fahotanay izay manasaraka anay aminao mba tena hoe ho rava tanteraka mba ahafahanay tena hoe manakaiky anao bebe kokoa Jehovah malala. Misaotra Jesosy fa tena hoe manangana ny fiainanay tokoa ianao ary tsy mamela anay ho ravana ho afa-baraka manoloana ny zava-mitranga rehetra eo amin'ny fiainanay. Dia mankasitraka Jesosy malala noho ny fisianao eo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro dia voninahitra dia atolotra ianao irery ihany. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra andranam-bavintsika andro andrito anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay. Andriamanitra manakam-pahasoavana maly fitianao mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany nambavy andro andry. Misaotra telo miravavy izay nandray anjara teto andro andry vavaka firenena fahaberazana kadapa vavaka fanomboana ary mitondra toloteny mahafinaritra be ranambavy Sylvie. Andriamanitra manakam-pahasoavana maly fitianareo sy anareo rehetra izay nizara-pahatsapana teto. Mankasitraka mankatelina itsaraka tsika ary isika no misaraka fa raha mbola teraka aminay nareo dia miditra ao anatin'ny site web ny akiradio.radio12345.com dia afaka mianonja-peo akiradio. Misy sotezaka ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina. Mety tahiny tompo raha mbola tsy tonga amin'ny rahalanitra Jesosy ka tahiny tompo firenena somatsara tsika dia onetona tsika rapitso amin'ny sivy sasany alina taka ny mazatra. Tahiny tompo daholo mahireza daholo isika tsirairay avy ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Halleluja. Amen.